Miarabantsika rehetra manaraka ny télévision malagasy. Androany no mifarana ny andiany voalohany amin'ny salon sur le SPA dia anisan'ny mpianatra mandrato fianarana eny amin'ny Vodivorona eny ny mpianatra te hahay momba ny toetry ny andro sy ny toetrandro. Dia eto amin'ny stand misy an'zareo sika izao no andeha hilaza ny mety mandrafitra ny toetry ny androntsika dia somary mbola midina hatrany, mbola ambany hatrany ny tsindrin'ny atmosfera dia izay no miteraka ny orana saika eran'ny Madagasikara fa indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefana sy ny eto amin'ny faritry ny afovoantany amin'ny ilan'ny atsinanan'ny afovoantany iny mandritra ity farany herinandro ity izany hoe hatramin'ny asabotsy sy alahady any ho any izany izay dia hojerentsika rehefa avy eo ny mety toetry ny andro ho an'ny Rapitso. Dia toy izao manaraka izao ny toetrandrontsika no vinavinaina ho amin'ny Rapitso fa 13 ny volana Oktobra 17 amby 2 arivo. Anorana malefaka ny any amin'ny faritra Analanjorofo sy Atsinanana. Andrahoana kosa ny andro ny faritra Boeny, Alaotra Mangoro sy ny ilan'ny atsinanan'ny faritry ny afovoantany. Anorana tandrifindraona ny faritra Vadivavy-Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Taolaniaro, Nosy Be sy Samborano fa ny amin'ny faritra sisa kosa dia mbola ifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny Rapitso tolakandro dia isy ny orana tandrifindraona mety araha-kotroka ny amin'ny ilan'ny andrefan'ny faritra Boeny sy Sofia. Anorana tandrifindraona kosa ny amin'ny faritra Antalay indrindra ny amin'ny Takariva sy ny amin'ny alina, ny faritra Vadivavy-Fitovinany ary ny faritra ny afovoantany Ray Mantolo tafiditra ao anatin'izay ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinakaratra. Ahitana orana malefaka kosa ny any amin'ny faritra Atsinanana ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Araka ny efa voalaza teny am-piandohana dia ambany ny tsindrin'ny atmosfera eto Madagasikara noho izany dia misy fiakarany ny maripana manerana ny nosy. Ny maripana ambandrina zao dia any amin'ny faritra Vakinakaratra sy Fianarantsoa 17 degré Celsius ary ny maripana ambony indrindra dia any Maevatanana 4 degré Celsius. Raha ivoaka ivelan'i Madagasikara ihany koa ianao dia tsara fantatra reto manaraka reto. Ho amin'ny Rapitso dia ifandimby ny rahona sy masoandro any Bangkok, Comores, Milan, Nairobi, Paris sy La Réunion. Ibalika be kosa ny masoandro ny faritry Johannesburg sy ny faritry Seychelles. Hiposaka amin'ny 5 ora mahery 5 amby 20 minitra avy any Atsinanana kosa ny masoandro amin'ny Rapitso maraina ary lentika amin'ny 10 ora mahery 9 minitra eo. Dia izay no mamarana ny meteo antsika mirary soanao hatrazy ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.